fahafolo farany zany de nataon'ny foko 80 jiaby eto Madagasikara. Zany tsy ovako tanisa jiaby zany foko 80 eto Madagasikara. Regny nataoko fotsiny zany le nanonotogno le tseo rehetra regny zany mba hanaitra antsika rehetra zany fa hisy raha tsara mihitsy eto Madagasikara sy hagnentagna antsika mba hitodika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'i Jesosy ty zany. Ka ito magnentagna antsika foko 80 ho antsika côtier entaniko mitsangana amizay tsika hanohagna ty fanjakan'Andriamanitra, hanohagna ty kadidan'i Jesosy ty maraka tatandraza ho filohan'ny pirenena eto Madagasikara, voatendry ny lanitra ho tondra ny Madagasikara io tsy maintsy ka magnentagna antsika côtier hiray saigny hanambatra hery araka le nivolagniny Luc Hervé igny hoe mitsangana antsika côtier, tsy adalan'ny Luc Hervé namoaka vidéo igny fa fahitan'ny Luc Hervé hoe voatsindritsindry mafy tsika côtier. Ka eto magnentagna antsika côtier koa manamafy tenin'ny Luc Hervé hoe mitsangana antsika côtier, zay côtier mahatsapa marary fa voadomina voatsindritsindry azo legny mitsangana zalahy, mitsangana na tanora indrindra antsika tanora ny tena tokony lohalaharam-pahamehana mihitsy mitsangana hiady ho an'ny fanjakan'i Jesosy. Fanjakan'i Jesosy hiady antsika, tsika tsy hiady amin'ny fanjakan'ny Satana. Ary herin'ny angovonao tsy hahavitan'io zany hoe ampiasa angovo anao hiady amin'io, tsy hahavitan'io fa anao mila miaraka amin'ny Jesosy Kristy vela avy any Nazareta, mila miaraka amin'Andriamanitra mihitsy anao hiady eo amin'ny fanjakan'io, hiady ho fanjakan'Andriamanitra tahaka nataon'ny Jiosy, nataon'ny Israely niady eo amin'ny fanjakam-pisorona tao Kanana, niady tamin'ny Kananita, ny Jebosita, Amorita rehetrarehetra, naringany Jehovah rolo reo, de zay reo vao niadana zany. Fa nitsangana niady, tahak'izay koa tsika côtier, hitsangana koa tsika hiady eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De ho hitao zay resy, ereo mitsangana hiaro ny zanaka amin'ny fanjakan'ny Satana, ereo bibidian-draha reo, fa tsika koa mitsangana hiaro amin'ny fanjakan'i Jesosy. Zay resy io amizay, zay resy. Ewa, hita zay resy amizay, zay resy sandoka, potehignana zay resy, ravagna zay resy, zay, gadragna zay resy. Fa eto tsika zany mitsangana zay hiaraka amin'ny Jesosy Kristy. Maraka tatandraza, lohalaharana mpitaritafika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Izy mpitaritafika, antao daholo zay tafika rehetrarehetra, hiaraka saigny iray fo, hiaraka maraka tatandraza hanangana fanjakam-pisorona. Tsika côtier à Madagasikara, tsika côtier rehetrarehetra mitsangana zay côtier mahatsapa voatsindritsy-anjolena, zay côtier mahatsapa voadomina, zay côtier mahatsapa fa tena hoe voandevo loatra andevozina, atao tsinitsiny, atao tsy dikany, mitsangana ny côtier rehetrarehetra hanohagna ty kadidan'i Jesosy hiara hiady miaraka maraka tatandraza, hiady eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hiady eo amin'ny fanjakan'i Jesosy. Tsika tsy hanatahotra intsony, tsy herikeriky intsony. Ewa, na hoe mbola voatambitamby-mbola, aza magnaraka an'izany intsony. Raha tianao ny hoavitra, te hoavitra ve anao amty fiainana ty, te hivoaka amty jaly be ty ve anao. Ewa, te hahita fiadana, te hahitasa ve fanjakam-pisorona vahaolana. Io solution riavana, tsisy ankoatran'ny fanjakam-pisorona. Io no vahaolana ho antsika. Fanjakam-pisorona zany mikarakara vahoaka. Ewa, ataony hahatonga ny vahoaka tsy jaly, tsisy agny zavatra mampiasa lohanao zany amin'ny resaka fiainana fa de atao hoe miadana anao. Liberté ara-panahy, liberté ara-nofo. Zany fanjakam-pisorona. Tena hita hoe mahaleo tena mihitsy ny vahoaka. Ary Madagasikara vao hipetraha fanjakam-pisorona tonga de atao hoe sambatra indépendance. Zay vao atao hoe mahaleo tena Madagasikara, tafavoaka Madagasikara, firenena matanjaka Madagasikara. Magnentagna antsika côtier, te ho avitry ve, te ho tafavoaka ve anao. Fanjakam-pisorona irerihan'ny vahaolana. Fanjakam-pisorona. Anao ne mijery any maraka tandraza foana ny masonao io. Anao zany hoe tatandraza ve de avy tanzany, tatandraza tsy hainao hoe izy tatandraza. Tatandraza zany miaraka amin'ny Jesosy Kristy vela avy Nazareta, miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny Jehovah Andriamanitra izy. Voatendry ny lanitra hitondra ny fanjakana eto an-tany. Rafitra rehetrarehetra fa vita petrapetraka. Ka magnentagna antsika côtier rehetra ery Madagasikara, andao hitsangana hanohana ny maraka tandraza. Hifidy ny maraka tandraza. Aza velantsika hiady raiky izy, hiady rery. Andao tsika hitsangana hiaro azy. Tsika côtier, tsika tsy tambatra hery amin'ny Satana hanohagna andreo fanjakana raha tsy manjary mpanapotika antsika hatramizay io. Mitady kibony foana kibonjareo foana vokisinjareo fa kibontsika ry mahia. Ka izay no hafatra ho antsika côtier rehetrarehetra, magnategna fiaraha-miasa aminareo zany, zahay zany amin'izao fotoan'izao. Andao hitsangana antsika rehetrarehetra. Zay de hafatra ho antsika côtier any Madagasikara de manao veloma antsika rehetrarehetra ny tenako zany de amanaraka koa antsika mbola hihaona. Zay de izy de saotra antsika rehetrarehetra veloma tompo.